Mazava-tsika rehetra anatratra izao krismasy izao dia mirary soa sy fahombiazana ho antsika rehetra ny ekipany Météo Madagasikara. Fa raha ny vaovao momba ny toetry ny andro kosa dia any amin'ny alakamisy any no hiverina indray ny orana ho an'ny faritry ny afovoantany. Taloha kosa ny anjaka ny amin'ny tapany avaratry Madagasikara ary aly izay tsy maro toerana ho an'ny faritra sisa. Raha ho andrapitsy maraina ary dia anaorana tandrifindrahona any atsia nosy desambrany fa hifandiby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisa ao aorian'ny fisavany andianjavona vao maraina ho an'ny faritry ny afovoantany iray manontolo iny. Raha ho an'ny hariva kosa indray ary dia hanomboka hipoitra sy kelikely ny orana tandrifindrahona mety aray kotrika ho an'ny faritry Diana, Sava, torak'izany ihany koa ny faritry Sofia iny ary ny any Analanjirofo. Anaorana tandrifindrahona kosa ny atsia Atsinanana, Vadivavy sy Atsimo Atsinanana fa omaina ny andro ho an'ny faritra sisa. Ny maripana tombatombanantsika ny rapitsy dia amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 degré Celsius eo ny ambany indrindra ho an'ny faritry ny afovoantany. Ny morontsiraka kosa dia amin'ny 12 ka hatramin'ny 17 degré Celsius. Ny maripana ambony indrindra kosa indray ary dia hitantsika aty amin'ny madinany Antsohia, Maheratanàna, Mahajanga sy ny amin'ny faritry Melakindy 13 degré Celsius. Ny faritry ny afovoantany kosa dia amin'ny 19 ka hatramin'ny 20 degré Celsius. Dia ho an'ny rapitsatrany ary hifandiby ny rahona sy ny masoandro ny any Paris, Milan, Nairobi sy Bangkok fa ho avy kosa ny orana ny any Johannesburg. Dia hifandimby avokoa ny rahona sy ny masoandro ny any Maurice, torak'izany ihany koa ny any Seychelles sy La Réunion fa ny any Comore ihany no azo orana tandrifindrahona. Dia toy izay sy toy izay ny météo antsika amin'ny fiteny malagasy. Ankasitrahany fenanao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany fandarana. Veloma tompoko.